atolotry ny viva radio anao mandritra ty herinandro ty ifa mahalifaty foana ve tantara nosoratany Ventsy Niaralala Pilalon'ny Tantara Sineze Faly Fetraobelona niaraka tamin'ny Sylvia Randrinatoandro Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony ifa mahalifaty foana ve tantara no tokosainy manimbotra aneno andro fa enina sady farany reto fahazamanao anio nareo maty la andro any samy nosorandre menakaly dia tsisy mifampatahotra zany tsisy lehilahy mifampatahotra zany raka mamitoto ny anjirany amin'ny tohatra any ambany zareo aloha diny faravaranty so ny daladala eto reo olona tompotrandro vity zay dia midina mamonjy andreny zay aloha tsy reny ry ambany ry amin'izay reny olona samy be fo betsy eto kosa aloha tsisy anakio resiny lahy zany na de hoe be sandro otra ninona azy alahy so de veriny lafa mieritreritra no resiny lakoary samy tsy matao masomena altina zana elahy vato lampy afaka andihy zany lany ety navaratra be poka azy raha tsisy matahotra an'lay eo ka zany raha tatazo navaky ny tena lahy tsy makaika lety zany ary tapahanao ohatran'izao koa ny tongo tela dia am'izay la faitsara ay tapaka ny toko ay mate arano de tena samy lavy izy tapaka hoe ok zay reto fa ndao hiala am'izay mitsangana ty raha tena mafy alahy ay olona tsisy apoka akory fa be vava fotsiny le ty mpandohatry ny joreritsy ny feo matakadavitra nefa mivatana tsisy ataondray vava akory eo elahy fa lasa ataovy zay hitsangana an'lay eo lasa koa alary mandeha any raka tovy tavatsangana eto fa matiko alahy mitsangana ny ty jereko ndao andery brainda fa maro kriko anana mijereny io aza dia hoany anjafy io aleo eo io tsy ho tafatsangana io andao angakaikana dia asio azakazaka sao dia misy mahita etsika ndao ary ary ote ty re mivoly reny etykaina ty ary oe ty polisy dia inonao tao tonga dia eto amin'ity tambozy ty tsika no mitsabikina dia vity dia ahoana zany mandravataraka eo anatinao io aleo izy vao hoe inona ary nirarahinao anazy zay kosa andao malakilaky fa tratry eto eny inona ary ty efa za miditra mivavahady zany eny polisy andao angakaikana roa mbola afaka mandeha tsara ve anao mbola afaka mandeha tsara sady tsy efa tsy anaty krimitranatsakaiky azy koa moa velona sy tsika le moto reny ao le izy fa angakaingana oay ty tena polisy reto efa tafiditra atotrany reto zany tsisy anaky lavy lefina zany kosa loeto mitifitavy etrany veloma tolony sandraka mety anytany tena zao ianao io hoe inona ny antony nanaovako an'izao zavatra hoe de iza koa za tsy efa ela moa zany nametraka azy ny fanontaniana izany ianao nefa tsy mba nasianao variny akory hatramin'izao ka zao ny fotoana ilazako aminao marina rehetra laso aleoloha isoroko mihitsy ty saritava manafina nendriko ty ahitanao ny tena tarehako io oe andrekaly io fa hoany ty tarehanao mampatahotra be ty zao hitanao zao no izy zao eny noho izao raha-tsy tarehiko zao no nanafinako ny endrika hatramin'izay fa naninona ka io
tena simba be mihitsy ny endrikao. Tena hoe mampatahotra ity izy. Marina mafy tsy andositra raha sasa mahita an'izao endrikao izao. Lasa mampatahotra tokoa e. Karazana rano zavatra no nafafy tamin'ntareo ka natonga an'izao e. Ny zavatra lesy fa tsy haiko hoe inona fotsiny. Vao 5 taona monja tamin'izay no nataon'olona izany. Avy eo mbola norohan'izy ireo ihany koa. Daly sy ny ravina nafika no nitondra taty amin'ity tobony zareo ty e. Dia nanomboka tamin'izay dia lasa dalo ah. Za zao ny lehibe ny eto satria efa maty daholo ireo tena dalo taloha teto. Zay fa maninona izany ianao nataon'ny olona izany? Dia iza koa ireo olona ireo ka? Tsy fitiavana tsotro zao ny azy ireo e. Ary tsy iza koa ireo olon-dozy ireo fa ny dadanao sy ireo rahalahy telo lahy. Zany izy e. Ahoana tsara? Fa dada sy ny rahalahiny ahoana? Zany ny mariny. Sanadady ny dadany zareo mantsy ah. Zany hoe efa nanana azy efa dany dadany zareo. Ary mama efa nanana vao ny vata zareo tamin'izany. Tsy haiko izay tao an-tsaina izy efa da fa vao maty accidenté mama sy ny dadany zareo ah. Dia izany nanaovan'izy ireo ah. Eny e, efa nanao toetra tsy zaka tamiko foana moa ry zalahy taloha e. Fa tsy naposika hoe avitandreny zavatra izy ireny tamiko ry zareo. Zay izany mantony namononao azy ireo? Na raha ry angeny nataon'izy ireo ka tsy maintsy nataoko an'ireny zareo anatanterahako ny valy fatiko e. Reto olona nampijalian'ny rado sy ny ekipiako reto indray niaraka tamin'izy efa dananao ana izany zava-dozy izany ireo e. Namany zareo moa izany e. Zay vao mazava amiko ny zavatra rehetra. Ka azo omenareo tsy niara nanao an'ireny zavatra rehetra ireny e. Vitandroany ny valy fatiko rehetra. Viva 98.8. Reto vola tany lehibe ah. Ay tongonareo. Ary aiza mandravaka? Tsisy fikatsony iny e. Na iny maty ah, na iny tratra dia migadra mandrapafatiny. Fa hono e, inona zava-nitranga tany ha? Nisy polisy tonga tao amin'ilay trano tafianay e. Izay moa afaka nandositra niaraka tamin'ny vola fa mandrava kosa taraiky tao anatin'ilay trano. Inona koa zany nataraiky an'ilay rito nefa nareo efa tonga somatsara ty ihany ha? Karaha iny izay efa tafavoaka iny dia mbola niverina niditra tany anatiny indray izy nitifitra an'ilay rangahy e. Enjanandray zany marina. Kina moa zany fa dia afohatra koa zany le riko. Efa vita ireny mission nasainao nataonay Ramsey. Avao amin'izay ny fantoko dia avy aloha izay andeha. Tsisy antony tokony hitazomanao anay intsony eny e. Marina ny tenin'ny lahy hoe vita niraka nampanaovoko an'lahy. Saingy niova hevitra tampoka ako. Niova hevitra ahoana fa tsy azoko? Niova hevitra amin'ny ahoana? Tsy omeko an'lahy ny vadiny lahy raha tsy manaiky andimby any mandrava amin'ny toerany lahy. Izy zany tsy nefa maty amiko. Maninona tsara? Zany teny misy e. Zany hoe tadiavinao za zany ny andray ny toerany mandravaka hanao an'ny asandalo ampanaovanareo io. Zay indrindra. Elahy raha tonga tena kinga sy mahay e. Amin'ilay tena itiavako azy mihitsy. Tena marina le nolazain'ny Brenda. Za zany dia tsy ho amela an'ilay rangaty iny fa dia diavina noho an'ity azy ity mandrakizay. Ka hoana mihevitra lahy, anjakainga lahy. Miala tsiny kosa aloha fa tsy miditra lalina amin'izany e. Nanaovako an'iny zavatra nampanaovinao iny dia no fitiavako an'io vehivavy eo akaikinao io. Azonao zany avoay malaky ny vadiko dia aloha zay ody. Ka rehefa tsy anaiky zany lahy dia hotifiriko amin'ny basy ty vady lahy ty ho faty any. Aza mikofokofo ty aza mikofokofo lehibe avelo re zareo mihitsy fa aza tao an'io zareo a. Mangina koa ianao hoe tsisy idiranao zany ka hono anaiky mory lasa mbola iziriziry amin'ny hevitra lahy any ary aza mibitabitatra ty inona reny ataoko e. Naiky ve sa andra? Ka rehefa tsy anaiky any lahy dia atao velona izy e. Baibaika lahy. Miratso, tsy nanina ianao? Tsy nanina ka. Saotra kina monjy ateo an-tanan'ny olon-dosa be io
raha tsisy andry mety efa matiny io teo misaotra Brenda. Tsisy isorana fa mirarisoanareo roa kely ahy e. Mandehana amin'izay nareo mody fa efa maty io le papirooro. Ento anareo reto volo reto dia reto kosa mba ho ahy. Iverina eny amin'ny fiarahamonina amin'izay ary tsy hanao asan-dahalo intsony. Efa vita raha teo ny valifatiko. Misaotra anao ary nanomiana ihany reto vola reto e. Raha isiray reto na dia vola halatra aza. Tsara loatra ilay fanampahan-kevitra ao Brenda, sady asa ratsy iny. Miala helom-bahoaka mangony fotsiny. Brenda, azafady hoe mba hisory kely ny sary tavanao iny. Fa tiandry ho hita ny endriko. Io ary raha hijerindry Tena Brenda marina. Tsy tadidindry ve zah e. Ny rantsoa kia le mpiara-mianatra tamindry taloha niarana anatra langue français teny mahafaly tsika. Eny tokoa, tena marina izany. Ay vendry ty. Za ihany akitya. Fa albe fa nahita indrindray. Tsy natody hatramin'ny farany fianarana langue ndry fa tsy haiko hoe naninona. Traminareo moa tsy hitako fa ratsy izany ndrina ka nisako tany. Mijanona tsy naneho fianarana tsony akia satria maty nisy namonjy ray aman-dreniko tamin'ireny. Ndry zany ve? Mampalahelo akia izany koa. Maherezaka ia. Ka namaly faty an'ireo olona namono ny ray aman-dreniko ireo anie ny tena nahatonga nanao an'izao asan-dahalo izao e. Amp'izay fa aleoko miverina eny amin'ny fiarahamonina amin'izay ka. Rehefa nieritreritra ary zareo dia valifaty daholo ny antony reny rehetrarehetra eny. Eto mahita hoe ratsy ny famalifaty. Aleo manao ny tsara sy ny marina hatrany. Dia famalifaty foana ve Viva Radio nanolotra ho anao teo ifamalifaty foana ve tantara nosoratany Ventsy Miaralany. Noveloni Sinezy Faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Sylvia Randrina Toandro, Sofaniry. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Paky Sarano Arvony. Ifamalifaty foana ve tantara no tokosan'ny maniokotra.